vonona foana arak'le raha tonga le hira hoe zay vonona mandeha dia vonintsika tamin'izao ora sy fotoana izao dia lasa. Dia tsika hiaraka hitsangana sika dia hanome voninahitra an'Andriamanitra. Vavaka tsika dia misaotra an'Andriamanitra hoe misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra hoentinay manome voninahitra ny anaranao. Tsy afaka hametrina an'Andriamanitra mihitsy tsika ny amin'ny orana satria tena ilayntsika io. Fanotepo tian'Andriamanitra hita ao anatintsika amin'izao fotoana izao dia hoe tsy nahasakana antsika akory na inona na inona. Amen. Vavaka tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zahay dia mankasitraka fiaino izay ny amin'ny zavatra rehetra. Mankasitraka izay ny amin'ny fandaminana amin'ny fotoana. Mankasitraka izay ny amin'ny programa. Mankasitraka izahay Jesosy Kristy tompo tsara indrindra. Ny amin'ny tena hoe fitondranao anay eto amin'ity toerana ity. Manoloana ny zavatra rehetra Jesosy dia miondrika izahay. Miteny izahay hoe tsy mahay manantona anao zahay. Fa ianao fanahy masina no mitarika anay araka ny tenina hoe tsisy mahay manantona anao raha tsy efa tarihiny fanahinao masina. Mankasitraka fanahy masina fa hoentinao zahay eto amin'ny toerana tsara indrindra. Mankasitraka fanahy masina fa hoentinao zahay amin'ny fotoana tena mety indrindra aminay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fanatrehanao. Atolotra feno anao ity fotoana ity dia hoentinay manome voninahitra anaranao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoananao fa ianao no manamarina an'izao fotoana izao. Jesosy tsy ny fotoana hoe any hvkl dia marina ny fotoana. Tsy hoe misy pasteur mitarika eto na efa misy ny mpiankohaka tonga eto dia marina ny fotoana. Fa misaotra Jesosy hoe ianao no manamarina ny zavatra rehetrarehetra. Ianao no mahatateraka ny zavatra rehetrarehetra. Miafina tanteraka izay Jesosy ao ambadiky ny azo fijaliana. Miafina tanteraka izahay ao ambadiky ao Jesosy Kristy tompo tsara indrindra. Dia izany ny hanomezanay voninahitra ny anaranao. Ny anaranao no entinay misaotra. Ny anaranao no entinay manome voninahitra. Ny anaranao no entinay mankasitraka Jesosy Kristy tompo tsara indrindra dia hoanitra kasitrahana ao an-danitra ao noho ny anaranao ny fiderana terinay. Hoanitra kasitrahana ao an-danitra ao noho ny anaranao ny fisaorana terinay. Hoanitra kasitrahana ao an-danitra ao Jehovah Andriamanitra Resy tsara indrindra ny toe-ponay manatitra fisaorana manatitra fiderana noho ianao Jesosy. Misaotra Tompo fa ianao ny fahamarinana ny zavatra rehetrarehetra. Misaotra fa tsy mijery ianao hoe izahay mahavita an'izao na mahavita an'izao. Fa ny fahamarinana tokana dia ianao Jehovah Andriamanitra Resy tsara indrindra. No nanolotra ny zanakao, ianao Jesosy Kristy tompo tsara indrindra. No nahafoiny aminao, no ny fitiavanao anay tsara avy. Dia tanteraka izao fotoana izao indray. Atolotra ho anao tanteraka ny sehatra Jesosy ao anatin'izao fotoana izao. Atolotra tanteraka ho anao ny fotoana Jesosy. Atolotra tanteraka ho anao ny fonay. Atolotra tanteraka ho anao ny tena hoe minitra sy ny segondra rehetra mifandimby eto. Tsy anay Jesosy nankely ary, tsy anay mpitarika, tsy an'izaniza izay mitarika aty. Fa anao Jesosy dia raiso Jesosy. Mety aminay ny andraisanao ny fotoana rehetra manomboka izao Jesosy. Mety aminay ny andraisanao ny fotoana rehetra eto am-panombohana Jesosy. Dia raiso ny fiderana. Raiso ny toeranao. Raiso ny toerana mahampanjaka anao ato anatin'ity fotoana ity. Raiso ny toerana mahatsotoanao ato anatin'ity fotoana ity. Raiso ny toerana mahatompo ny tompo anao ao anatin'ity fotoana ity. Takominy aminay ray manontolo fa tena hoe ampahitao anao zahay. Ampahitao anao tsara avy. Aoka tena hoe andray fahavelomana avy aminao indray Jesosy. Andray an'ilay fiainana avy aminao indray izay tsara avy eto Jesosy. Misaotra anao zahay satria zahay tsy mahay manao an'izany. Fa ianao Jesosy Kristy tompo tsara indrindra no mahatateraka ny zavatra rehetra. Misaotra anao zahay satria ianao no mitarika anay ao anatin'izany fahamarinan'izany Jesosy. Dia manome voninahitra anao zahay. Manome voninahitra anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona fa Nazareta. Amen. Amaky salamtsika. Raha tsika ny baibolitsika dia ao amin'ny salamo. Salamo fahatelo amin'ny telopolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe miobia ho an'i Jehovah ianareo ny olo-marina fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderana Jehovah amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torifolo, miraha firam-baovao ho azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana. Fa mahitsy ny teny Jehovah ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Ty fahamarinana sy rariny izy. Enika amin'ny famondram-pony Jehovah ny tany. Ny teny Jehovah nanaovana ny lanitra ary ny fofonainy vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra. Mialohan'ny akofantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia izy ny ten'Andriamanitra hoe mana-masina ny tenanareo. Fa eo amin'ny Jehovah Andriamanitra isika dia diana masina ny tenantsika isika. Diana masina tena hoe iomantsika ao anatiny. Tena hoe ho avy ny fanatrehany Jesosy eto. Eto ny fanatrehany. Dia
ho compatible amin'izany manamasinana ny tenanareo ozy izy dia ho compatible amin'ilay fahamasinan'Andriamanitra ny fahatongavantsika eto fa tsy salatria tonga amin'ny fahazarana fa raha miteny ny tenin'Andriamanitra hoe aoka masinareo satria masina ilay masina indrindra no avy ilay masina indrindra manatrika an'ity fotoana ity dia tsika na masina ny tenantsika dia tsika na masina ny tenantsika dia ataontsika ilay hira hoe amasino aho amasino aho tsika na masina ny tenatsika dia any anatin'ny fotsika ny amintsika ray manontolo tena ho masina eo anatrihan'Andriamanitra fa teo fanatitra ao anao fa teo amasino aho avereny ihany hoe amasino aho amasino aho Amizao fotoana izao ipololotra amin'ny fisaorana Jesosy tena tsara ianao sady mpanao tsara mankasitraka Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra Jesosy tena hoe ianao ilay mijeranay amin'ny seza fiandrianana ny fahatsaranao tokoa Jesosy dia mijeranay amin'ny famindrapo ianao mijeranay amin'ny fahamarinanao ianao mijeranay amin'ny fahasoavanao ianao Jesosy tena mankasitraka anao zany amin'izao fotoana izao mbola tombontsoam-pahasoavana foana Jesosy ny hoe mbola afaka mijoro tiako ianao amin'izao fotoana izao tena hifantoka tanteraka fonao manontolo mihitsy ny tena hivavao androany ary roto izao fotoana izao Jesosy tena hoe ampoanay ny fahasoavanao isan'andro Jesosy fahasoavana namonjena anay Jesosy tsy noho ny amin'izay asa vita Jesosy tsy noho ny amin'izay zakay fa noho ny amin'ny fahasoavanao Jesosy tobaka isan'andro zany tompo tena hoe avaozanao isamaraina koa zany Jesosy tena ampoanay ny fahasoavanao Jesosy halleloja masina ilay Andriamanitra tompony maro ilay izatrizay ka ho mandrakizay mendrika ny fahatsarana sy fankasitrahana mandrakizay halleloja reto indray zay Jesosy reto indray zay manolotra ny fiainanay ho anao manontolo halleloja saotra Jesosy Etoanatse hanao riray reto izay mitondra ny fanatitra fisaorana mendrika indrindriana ny andray ny dera voninahitra mandrakiza ndao vetsika eto anatrianao zay re mitondra ny fanatitra fisaorana halleloja etoanatse hanao ry
iray reto mitondra ny fanatitra fisaorana mitondra ny fanatitra fisaorana famendrika indrindrana miandra lidera mandraky izay zalazatsika hoe avaozanao isamaraina ny famindraponao zinao isamaraina hoana ny famindraponao ny famindramponao sy ny fitiavana ao anao isanandro isanandrianao miay milazako hoe ampoanay ny fahasoavana avaozanao isamaraina Jesosy avauzinao isamaraina hoanay ny famindramponao sy ny fitiavana ao anay isanandro isanandrianao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoavana nao veritsika hoe eto anatrihanao riray eto anatrihanao riray reto izay mitondra ny fanatitra fisaorana zay Jesosy fanatitra famendrika indrindra ianao lidera voninahitra manja asanatany amin'ny lanitra ny tananao lazao avaozinao isamaray avaozinao isamaray isanandro isanandro hey isanandrianao milazako hoe ampoanao ny fahasoavana lazao any avaozinao isamaraina Jesosy isamaraina hoanay ny famindramponao famindramponao sy ny fitiavana isanandro anao miay isanandrianao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoavana isanandro anao milaza isanandrianao miay milazako hoe ampoanao ny fahasoavako Jesosy ampoanay tokony fahasoavanao Jesosy fiainanay dia ampelantananao Jesosy tsy mety hoe ampelantanan'izao tontolo izao tsy mety hoe ampelantanan'ny ray aman-dreninay tsy mety hoe ampelantanan'ny asanay tsy mety hoe ampelantanan'ny fiainana andavanandro Jesosy fa eo ampelantananao ny fiainanay Jesosy androany zay dia manavo fanloroantenanay Jesosy ianao tompo sy mpamontsy ny fiainanay Jesosy ary ianao tompo ny fiainanay Jesosy antananao no metrahanay ny fiainanay tompo rehefa apetraka eo ampelantananao zany dia tsisy marombaka mandrakizay halleloia ohatsika ary laza hoe antananao no apetraka eo indray asanatony feonao apetrako indray ny momba ay rehetrarehetra mihitsy apetrao zany
anao Jesosy doria ndao verisika eo an-tananao nao petraka indray mombana manontolo Jesosy halleloia Jesosy petraka eo fela tananao ny fiainana ny mombana rehetra Jesosy halleluia eo ambela tananao afaka tomafy ny feonao dia lazao hoe Jesosy mino anao halleluia Jesosy dia ianao rery any Jesosy mino anao Jesosy mino anao anao manontolo ao Jesosy Jesosy se niantonirako Neza leanao hey neza leanao nautsiky natomany dia atoky anao iainao milalanao le teny fikasanao doria Jesosy mino anao mino anao manontolo ao anao Jesosy niantony velomako niantonirako Jesosy mino anao Jesosy mino anao Jesosy mino anao anao manontolo ao Jesosy Jesosy mino anao Jesosy mino anao ianao rery ny lalana sy fiainana sy fahamarinana ary manaka zay misaoka anao zay fa mpanjaka ny mpanjaka mino anao zay Jesosy mandraka zay raisonao ny dera raisonao ny ady Jesosy misaoka anao fanahinao am'izao fotoan'izao re mety tahotra rehetrarehetra ataovy mitsaoka eto anatrihan'Andriamanitra ataovy miankohaka eto anatrihan'Andriamanitra fa eto ilay mpanjaka ny mpanjaka eto ilay tompo ny tompo mitsaoka anao zay Jesosy lazao mitsaoka mitsaoka
Jesosio mitsaokanao zahay Jesosio raiso anao ny tera raiso anao ny tsambra raiso anao ny aja Jesu mino anao Jesu mino anao Jesu mino anao anao manotolo ao Jesosy malalo sy ny antonirako Jesu mino anao tsika rehetra natorana relazy hanao manontolo hanao Jesosy loa ny antony ivelomanay Jesosy ny antony iranay Jesosy dia ianao Jesosy teny antsika ny antony ivelomako sy ny antony irako dia ianao Jesosy ny antony veloma sy ny antony irako dia ianao zao ala Jesosy fa Kristy ny antony velomako fahafatesana anao zao mitambony raha amin'izao fiainana zao any nanantenanay anao Jesosy dia orsy mantra indrindra zay Jesosy fa sambatra kosa nefa zay Jesosy fa manantena anao zay ianao mihitsy ny ilainay Jesosy ianao le fiainana mandraka zay ianao le loharano tsy manam-pataperana Jesosy ianao le fiainana ianao le tonga mba nanana fiainana be da be Jesosy misy fotoana mety mifantoka eto ambony tany zao ny fifantohanay Jesosy fa maorsy mantra indrindra zay Jesosy raha tavela eto Jesosy zany zavatra zany dia mety mandalo eo any Jesosy fa ny tenao dia maritra mandrakizay ianao dia maritra mandrakizay Jesosy zany mahatonga any amin'ny teny fa raha Kristy ny antony ivelomanay dia tena sambatra zay Jesosy tsy matahotra zay na ny fahafatesana raha Jesosy halleloia ambarao zany Jesosy ianao ny antony fivelomako Kristy ny antony fivelomako lazao halleloia ndao iaraka itentsika hoe fa Kristy ny antony ivelomako fa Kristy ny antony ivelomako fa Kristy no antony avelomako ny fahafatesana no azahoako tombony raha amin'izao fiainana izao ihany Jesosy raha amin'izao fiainana izao izao fiainana izao ihany raha amin'izao fiainana izao ihany manantenako azy dia mantra indrindra dia sandrato ny feonao fanaty alevon'aza ny nofoko fanaty alevon'azany nofoko sy ny dia lazao mbola vatolamy foana ianao Jesosy mbola vatolapiny foko sy hantsarako mandraky izay ianao andriama hanitro fa mamikony
antsika fa Kristy ny antony ivelomako. No antony ivelomako. No antony ivelomako. Azahoako tongona zany. Fanady alevona zany novoko e. Fanady alevona zany nofoko sy ny foko. Tembola vatolampiny foko sy anjarako mandraky zay ianao. Anjarako mandraky zay ianao andriamba. Anitro fa mamiko ny ewany lana. Sora Jesosy, za tokoa Jesosy. Fanady alevona zany nofoko sy ny foko. Anjarako mandraky zay ianao. Mandraky zay ianao andriamba. Anitro fa mamiko ny ewany lana. Za tokoa Jesosy. Maminay tokoa ny eo anilanao Jesosy. Eo anilanao ny tsara indrindra Jesosy. Eo anilanao ny mampety anay Jesosy. Tsisy tsara noho ny fanatrehanao. Ny fanatrehanao dia efa fikisa-pifaliana Jesosy. Ary eo amin'ny tananao ankavanana dia efa finaretana mandrakizay Jesosy. Zany mahatonga ny amin'ny teny hoe tena tianay loatra Jesosy. Tena maminay loatra miaraka aminao Jesosy. Tsisy toanao mandrakizay Jesosy. Halleluja. Tianay ianao Jesosy mandrakizay. Tianay loatra miaraka aminao Jesosy. Ataontsika iara-nandrapeo amin'izao fotoana izao. Ary teny hoe tiako loatra ny fitantananao. Tiako loatra ny fitantanana. Ry Jesosy mamy loatra. Ry Jesosy mamy loatra ny ewany. Lavitsiny ayay. Lavitsiny ayay. Ravoravo ny fanahy. Tena poetiko. Tena ampihoay kokoa ny fahasoavana. Tena soa tena tsara loatra. Tena soa tsara loatra ny fitantanana. Ny fiainanay matoa mivoatra. Ny fiainanay matoa mivoatra. Na ny sendra mamay. Na ny sendra mamay. Inazindraindra. Dia tsy lavo fa mijoro. Ianao no miado anay. Ianao no miado anay. Ka mbola toky ianao. Ka mbola toky anay. Fikitsamina. Simpisima. Avitanay afatsana. Itsesodi. Ivelira rizai. Atoneia mina. Zivadikiaminau zai. Manjakizai turi.
aventsika ho tiako loatra halleloia tianay loatra miaraka aminao jesosy tianay loatra ny eo anilanao jesosy maminay zany jesosy afa tiananay isan'andro zany jesosy halleloia ataovy amin'ny fonao manontolo tiako loatra ny fitiavanao halleloia Ricesso, mami loce liewa na vicini aia ravu ni fana ravu ni fana na piwatuku ni fasua Sara loatra ny fitantananao Nasu Sara loatra ny fitantana Ny fiainanay matomby voatra dia notahinao Jesosy Matomby voatra dia notahinao Na ny sedra mamay Nejena azy indray Tsy lavo fa mitsory fenao miado anay halleluia fianao no miado dia mbola toky anao fonjay mbola toky anay ifikitramina tsy misy avitanay afatsy anao Ricesso Pula tukiana ifikitramina tsy misy avitanay afatsy anao sody ivelira izay ataonay amina vadika aminao zay manjakiza tory halleloia antsika tia tanana mafy an Jesosy amin'izao fotoan'izao halleloia ataovy mafy ny tiaka ho an Jesosy halleloia Tsika mafy hoe halleluia tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hatranintsika tsiraray avy ty volana novembre ty moa dia nanome ny tao am-pony Andriamanitra hoe isaky ny zoma dia te hahita ary te andre fisaorana avy amintsika ny tompo mety mahatery any anaty mihitsy hoe any tena fangatahana mihitsy zao no tena rekompolo loatra avy ato anaty efa divy farana ny taona zavatra mahavariana fisaorana no asain'Andriamanitra atao matsiaro voalaza ny Tesalonina voalohany toko 5:20 dia zao voalaza ny teny anaran'i Jesosy hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo avy etrantsika dia hanao tonombavaka manasanao hiaritsangantsika hanandratra ny fontsika ny feo atsika eo atrehan'Andriamanitra mba ho voaaditritsika eo anatrehan'ny tompo ilay karazana fisaorana tian'Andriamanitra ho voaray avy amintsika dao tsika isaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra nomen'Andriamanitra sy nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao manokana teo amin'ny fiainam-panompontsika azadino fa ny fisaorana dia miainga avy amin'ny fahatserovana zay tsaronao
lasa isaoranao. Ny olona manana problema na fisaorana dia manana problema na fahatserovana. Aoka tsy io karazan'olona mora manadino izay efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany ianao. Tsika fony avoay avy any anatin'ny fonao tany alohan'ny hatrehantsika ny fiafaran'ity taona ity, mendrika hanomezantsika fisaorana feno Andriamanitra. Ao afontananao dia hifantohy Andriamanitra amin'izay fisaorana tokony hoentinao. Misaora azy fa zavatra maro no nomeny ianao. Matsiaro aho eto hoe velonaina soma tsara ianao nahita an'ity fin novembre ity. Tsy ianao no mahay miaina fa Andriamanitra nanome tombonandro. Misaora azy fa mbola velona ianao. Tena Andriamanitra dia manambara hoe any amin'ny fiainantsika iza no misaotra anao, satria izay velona no misaotra fa izay any amin'ny fiainantsika tsy afaka misaotra intsony. Aoka izay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany ahankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ny fitondrany sy ny fitantanany. Tsy voatery ho takatry ny saina fa misaora azy fa ny zavatra tsara nasehony sy nataony teo amin'ny fiainanao. Hatramin'ny volana voalohany tamin'ity taona ity dia teo ny fanatrehan'Andriamanitra nampahery sy nanangana. Misaora sy mankasitrahan'Andriamanitra ny amin'izany. Misaora an'Andriamanitra ny amin'ny fiainam-panahinao. Mino aho fa tsara lavitra noho ny fiainam-panahinao tamin'ny mois de janvier, ny fiainam-panahinao androany, satria Andriamanitra dia Andriamanitra mampandroso anao araka voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe mandrosoa amin'ny finoana masina indrindra. Aoka ny tsiraray avy hisaora sy hankasitraka ny Tompo fa misy karazam-pahalalana tsara, fahalalana marina, fahalalana mitombona nomen'Andriamanitra mba tonga antsika hahafantatra azy bebe koa. Misaora ny amin'ireny fotoana nisehoan'Andriamanitra sy nampahafantarany tenany taminao, ka ny zavatra tsy nahafantaranao an'Andriamanitra hatramin'ny voalohany taona lasa hamantaranao azy androany satria nandre-teny ianao manambara azy. Ao afantaranao dia hisaora an'Andriamanitra amin'ny fiainatokantranonao. Mety ianao rery sisany ao amin'ilay tokantrano, mankasitrahan'Andriamanitra fa tsy rery ianao fa Andriamanitra miaraka aminao ao amin'izany tokantrano izany. Aoka izay rehetra tonga manatrika eto, na manana tokantrano ianao na tsy manana tokantrano ianao, na mety tsy tafiaraka aminao intsony tokantranonao, hisaora an'Andriamanitra fa mbola eto ianao isan'ny afaka manome voninahitran'Andriamanitra ny amin'ny fisianao sy ny ankonanao sy rehetra mahakasika anao. Ny amin'izay rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ity taona ity, ao afontanao dia hisaora an'Andriamanitra ny asa mandraranao. Hisaora an'Andriamanitra fa nisy fotoana nosokafan'Andriamanitra izany, no amaroan'Andriamanitra, no tahian'Andriamanitra izany. Aoka ianao hankasitraka an'Andriamanitra, ahita zavatra tsara satria manana toetra tsara ianao mahita an'Andriamanitra mitasy mikarakara ny asanao. Ao afantanao dia mankasitrahan'Andriamanitra ny amin'ny fianarana raha toa ka ianao mihitsy ilay mianatra, na mety ny zanaka ao ny mianatra, manomeza voninahitra n'Andriamanitra ny amin'izany. Andriamanitra ny tompon'ny fahalalana, Andriamanitra ny omniscient mahalala ny zavatra rehetra. Izy no manome ny fahendrena, fahalalana, fahatakarana, fahatsilotsaina. Amin'ny anarana maherin' Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy any Nazareta. Amen. Sujet faharoa hidirantsika mpifaliana dia ny fahafenoana izay fisaorana izay ao anatin'ilay tian'Andriamanitra hisokafany ao anatintsika. Fa eo imasontsika izy ohatran'ny ratsy. Tena akaikinao, le izy anie eo imasonao e. Avy ireno, le izy anie eo imasonao e. Fa eo imason'Andriamanitra le izy hoe misy zavatra tsara hoe. Tadio fa ny problème hitanao programme amin'Andriamanitra, ny obstacle eo anoloanao miracle amin'Andriamanitra. Le fomba fijerin'Andriamanitra ara-pahatsarana mifanaraka amin'ny fahatsaran-toetrany no tiako hanainganao sujet de prière andian'ny faharoa amin'ity takarivo ity. Dao tsika hisaotra an'Andriamanitra fa ny zavatra be dia be imprévu fotsiny. Mino fa mipetraka eto ambony tany ianao, misy imprévu azy tsika hisaorana an'Andriamanitra. Misy tamin'izy ireny efa navoaka an'Andriamanitra ho voninahitra sy fahavolombelona. Misy an'izy ireny miandro fo hisaotra amin'ity takariva norana tsy mampite hivoaka ny trano mampisy excuse fa be ny rano ary tsy tokony handeha kosa angambany. Hitan'Andriamanitra ny fonao hitan'Andriamanitra izany. Ao afantananao dia angoniny rehetra ny anatinao ankasitrao Andriamanitra. Tsy aro takatry ny sainao avokoa ny fitondrana tamin'ity taona ity. Ataovy misy fifaliana ao anatinao fa tsy diso ny fitondran'Andriamanitra anao. Nandritry ny fotoana ny taona vaovao 2024 izay adivy hifarana.
ao afontanao dia sakafo an'Andriamanitra ny fifaliana avy any anatin'ny fonao, ome voninahitra izy, be dia be ny zavatra tsy tao anatin'ny programanao, nasisika Andriamanitra eo amin'ny lalam-piainanao, ome voninahitra ampisaoran'Andriamanitra. Zany no asain'Andriamanitra ataontsika amin'ity volana novambra rehefa divy farany ity. Aoka izay rehetra manam-pofinaina amin'ity takarivo ity, anandratra vavaka fisaona fa be dia be ny zavatra imprévu, tsy noheverina, tsy tao anaty planina, atoton'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy midika zany hoe manary ianao izy na tsy tianao, fa misy zavatra tsy mety raha vao tsy Andriamanitra no mitondra sy mitantana. Ho faofao ny tananao dia ome voninahitra Andriamanitra ny amin'izy ireny. Tsy Andriamanitra isika ka hatakatra ny zavatra rehetra. Zanak'Andriamanitra voafetritsika, miankina amin'Andriamanitra tsy voafetra. Saotra ray amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Tamin'ity taon'ity be dia be zavatra tsy nangatahanay, tsy nieritreretinay, imprévu, mitotona fotsiny eo amin'ny fiainanay, mifanena aminay ny an-dalana. Zavatra tsy tianay, zavatra tsy ekeny ny sainay, zavatra tsy takatry ny sainay, zavatra tsy mba isan'le hoe mety nangatahana akory, fa miara-miasa asorany satria ianao no nametraka azy ireny eny an-dalam-piainanay. Mianatra izay mahatoky ianao, mianatra izay manana ny maso tsara anao avy amin'ny fahatsaram-panahy sy fahatsara-toetra any anatin'ny fonay tianao ianaranay hifankazarana. Mankasitraka anao zany amin'ny zavatra tsy tianay tamin'ity taona ity, zay no mety mieritreritra fa tsy tiana, fa mahasoa matoa velanao hitranga sy asainao hatrehanay, zay no mahatonga anay velom-pisaorana, satria fantatray fa ianao no mikomandy sy mifeny zavatra rehetra. Ambony ny fifehezanao, ary ny fiafaran'ny fifehezanao dia ilay fievitra feno fiadanana, ilay tsara lavitra no le heverinay, ianao le mahay manao mihoatra no zay takatry ny sainay. Raisondera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Mendrika ho anao zany Jesosy. Rehefa mijery izay ny teninao, rehefa mamaky izay tantaran'ireo izay efa niaraka sy niankina taminao, mazava ny tantara, ny fiafaran'izay rehetra miankina aminao, tsisy raha tsy fiafarana ray azy. Misaotrany amin'izay rehetra ny lalovany tsy raray avy, misaotrany amin'ilay lalana ohatrany tsy mahafinaritra, indray ohatrany efa nandosirana efa tena tsy maintsy natrehana tamin'ity taon'ity. Misaotra Jesosy ny amin'ireny. Mba fontananao misy situation zay tena efa tena nitsoahanao, efa nandosiranao, tena efa evitenao mihitsy, fa Andriamanitra mihitsy mitondra ny lizy eo aminao mba anafan'Andriamanitra anao amin'ny tahotra, amin'ny fisalasalana sy amin'izay mety endriky ny tsy fahasahina. Misy zavatra tsara ao ambadika rehefa fotsiny tananao dia isaory, atao feno fifaliana, atao feno fankasitrana any anatinao. Daontsika isaotra Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo amin'ilay zavatra be dia be mifamaofao. Tsy lozy reny, fiadanany reny, tsy ratsy reny, tsara reny, satria Andriamanitra tsara miaraka aminao. Mankasitraka sy misaotra anao izay raha eo. Misaotra betsaka fa nisy planina nataonay, misy ny efa nitranga, mety be dia be koa mbola tsy nitranga. Mame voninahitra anao zay tena ampianarinao tsy hanery ianao, manana ny souveraineté anao amin'ny mampanjaka sy Andriamanitra anao, manana n'le fotoana mampety ianao iasana sy hamalina ny tsiraray avy. Voninahitra dia ho anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venina masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Asio teka mafitsara amin'ny tompony vetivety. Amen. Zany andiam-pisaorana sain'Andriamanitra ataontsika zany dia tokony ho tonga fiainanao. Rehefa tonga ny an-trano ianao dia ataovy fahazaran-tsara any anatinao ny misaotra an'Andriamanitra. Misy tenim-pôly zay dia zao no teneniny voalohany ozy izy misaotra an'Andriamanitra. Ny tokony ataontsika io zany rehefa mametraka an'Andriamanitra ho voalohany eo fiainantsika dia tokony ho fisaorana no mivoaka eo am-bavantsika voalohany ary tokony ho ataontsika voalohany alohan'ny zavatra rehetra. Ty troisième sujet de prière ty dia ho atoditsika amin'Andriamanitra ny fisaorana. Araka ny salamo fahazaro dia zao voalaza ny teny vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Psaume 100 ny andininy fa efatra. Zao voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe salamo fahazaro ny andininy fa efatra. Midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalaza ny anarany. Ny fiaingan'ilay fisaorana noho ny amin'ilay vavahady misokatra, fa ny fahafenoan'ilay fisaorana rehefa tafiditra amin'ilay vavahady ianao dia noho ny amin'ilay Andriamanitra nanokatra vavahady mba ho eo aminy ianao. Daontsika hivavaka hisaotra n'Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra azy zay nisehoany teo amin'ny fiainao tamin'ity taon'ity. Mety Andriamanitra ny famindrapo izy ho anao tamin'ity taon'ity, Andriamanitra ny fahamarinana, mety Andriamanitra ny fitantanana, mety Andriamanitra namafany ranomasonao
ty zany ty sujet ty zao tena super hyper méga personnel, tsisy hitovy amin'izay ny tonombavaka ho ataontsika satria ny zavatra ny lalovantsika sy ny ainatsika tsisy mitovy, fa za mino aho fa nisy fisehoany zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao. Ao fa fontananao dia sakafo azy ny fonao, ataovy misy fifandraisana porenao be mamy be, ankasitranao an'Andriamanitra manokana tamin'izay nisehoany, tamin'izay fisehoana hafa kely neken'Andriamanitra isehoana teo amin'ny fiainanao tamin'ity taona ity manokana. Tsy voatery tonombavaka be dia be no isaoranao azy, mety hisaotra azy ianao satria renao ny fitiavany dia ataovy maro toerana hoe misaotra Andriamanitra ao, fa tena Andriamanitra fitiavana ianao tamiko tamin'ity taona ity. Mety renao mihitsy hoe maro ny toerana nihodinanao fa teo famindrapon'Andriamanitra nanangana sy nanarona anao, ahofafontanao dia ataovy renao mihitsy mivesatry ny fisaorana manome voninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny famindrapony sy ny famelan-keloka vonina hoanao. Be dia be mety zavatra natrehanao naverevitra anao dia nanome hevitra Andriamanitra, teneno azy ny fisaoranao azy, fa izy le Andriamanitra tsy namelanao irery, Andriamanitra nibitsika nanome hevitra anao, Andriamanitra tsy namelanao ho kamboty, Andriamanitra niaraka taminao, Andriamanitra tianao, Andriamanitra momba anao, Andriamanitra mamindra fo aminao, Andriamanitra manatrika anao, Andriamanitra manotrona anao, Andriamanitra maneritena midina iseho aminao. Misaotra ray aminaran'i Jesosy. Ny fisehoanao tsy voavidim-bola, ny fisehoanao amin'ny tsiraray avy, ankasitrahana ianao satria mampitombo anay, ahatonga anay ahalala anao bebe koa, ahatonga anay hifikitra aminao bebe koa. Ray sy ny dera sy ny lazary ny aja ny voninahitra mendrika ao anao zay anao hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafy antsika ho an'i Jesosy. Ndao tsika hisaotra an'Andriamanitra anoy ao anatin'ny fotsika fakasitrahana manokana. Tiako fantatra hoe ny fatokianao androany mbola mijoro io dia tsy avy amin'ny finiavana ao anatinao, satria ianao te ho tonga eto isaky ny zoma hariva ny isaky ny sabotsy maraina, fa misy tanana mihazona anao, misy famindrapo mitahiry anao ary misy Andriamanitra manohana anao. Ndao tsika hisaotra an'izay tanana izay ndao tsika hisaotra an'izay présence izay amin'ity takarivo ty. Hofafainy amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy. Misaotra raiko amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra satria ianao no mitondra anay, ianao no mitantana anay, ianao no eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Misaotra isaky ny fotoana rehetra nanomboka tamin'ny janvier mandrak'androany dia teo amin'ny sekoly foana ianao nanamarina sy nanapirofo tao anatin'ny fanambarana, tao anatin'ny teny, tao anatin'ny fanatrehanao, kasom-piainan'olona maro samihafa no nivainao. Ianao no tao ambadiky reny Andriamanitra. Zany mahatonga anay miverina amin'ity takarivo ity, maneho fisaorana, maneho fankasitrahana, maneho voninahitra ho anao rery mandrakizay. Misaotra ny amin'ny fitehirizanao ny ankonanay mandrak'androany. Na eo arano karazana sedra, zavatra maro samihafa izay lalovanay eo amin'ny fiainana, dia hitanay hoe eo ny tananao mampijoro anay, eo ny tananao mampahery anay. Ianao le tsy hita maso nefa manatanteraka sy mampisy fiatraika ny zavatra rehetra eo amin'ilay endrika hita maso maha-olombelona anay. Tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny fiainana ho avy ihany koa izay fisaorana ianao sahady. Misaotra Tompo amin'ny zavatra rehetra satria izany ny sitraponao, zany ny sitraponao, ary maneho ny sitraponao izay miverina eo an-tokotrao izay. Tsy hoe misaotra fotsiny satria tsy takatry ny sainay ny fitondranao, fa makasitraka anao satria ny fisianao eo amin'ny fiainanay dia zava-dehibe aminay zany. Ray sy ny fankasitrahana mandrakizay ray, fa mendrika ianao ny fisaorana amin'ny anara mahery ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika ity an-tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Maniry ianao azo toerana vetivety. Alleloia. Raisitsika kely ny bokin'ny Timoty faharoa. Alleluia. Timoty faharoa toko fahatelo manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fa aoko ho fantatrareo izy izao fa aneparany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavina, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaty izay masina. Ho dinganitsika daholo le hoe mpandoka tena, mpiavonavina sy ndretraretra,
fa iresaka tsika eny amin'ny hoe aoko fantatrareo faneparany ihany dia isy andro mahory fa ny olona tsy misaotra. Zany hoe maro-panehoana ny fisin'ny andro farany ny toetra tsy misaotra. Raha dika manomboka tsy manana reconnaissance amin'Andriamanitra ny olona, na vis-à-vis ny olona samy olona, tsy misy le izy maro-panehoana ny andro farany. Teny aminareo fa avonavina amin'Andriamanitra, ny tsy fisokafany fonao maneho fakasitrahana azy amin'ny zavatra rehetra. Mila fantatsika izao fahamarinana izao fa isak'izay mijoro tsika ao anatina toe-po tsy mino an'Andriamanitra na maneho tsy finoana an'Andriamanitra amin'ny zavatra anankiray izay atrehantsika, na zava-tsarotra io, na zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy io, dia renao zany hoe mimangatsika ny finoanao, dia izay ny porofo mpamantarana fa feno avonavona amin'Andriamanitra ny ao anatinao. Averiko, ny fiasan'Andriamanitra dia tsy azontsika faritana amin'ny famaliana antsika amin'ny zavatra, amin'ny fanandrify amin'izay heverintsika fa tokony ho ataony na tsy. Satria misy fotoan'Andriamanitra maneho tsy fa valim-bavaka. Ny fanekentsika fotsiny ho tarihana ao anatin'ny fahalalana sy fahatakarana feo am-pelantanany fiainantsika dia zava-dehibe amin'Andriamanitra izany. Tiako fantatsika fa kulturan'ny lanitra ny misaotra. Ary tiako aseho amintsika fa nisy fotoana nisy ady natrian'i Daniela mpaminany ao am-bokin'i Daniela toko 10. Daniela toko 10 manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 17. Hojerentsika vetivety. Ny fiainam-pisaorana manko tsy hoe eto ihany tsika no misaotra an'Andriamanitra fa tiako hoe misaotra an'Andriamanitra na ny an-trano azy. Men'Andriamanitra mihitsy ny fotoana ao anatin'ity volana ity, ary tsy amin'ity volana ity ihany fa manomboka amin'ity volana ity, mba ahafahanao maneho ao anatin'ny fonao izany atao hoe toe-po mpisaorana izany. Daniela toko 10 manomboka amin'ny 10. Ary indro nisy tanana nanohana ka nanarina andohalika sy te tanana nefa mbola nangozohozo ihany aho. Ary izy tamiko, Daniela malalo fa taro ny teny izay lazaiko aminao, ka mijorofa nirahanao aty aminao ankehitriny. Ary no nilaza ny teny izany tamiko izy dia nitsangana nangozohozo teo aho. Dia hoy izy tamiko, aza matahotra ry Daniela, fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao ahalala sy ampahory ny teninao teo anatren'Andriamanitra dia reko ny teninao, ary no ny teninao dia avy aho. Fa ilay andriana ny fanjakan'ny Persia nohatra iraika amin'ny 20 andro, fa indro kosa Mikaela anankiray amin'ireo andriana lehibe no tonga nampy ahy, ka dia zaho ihany no sisan'izany na teo amin'ny mpanjakan'ny Persia. Jereo tsara anie, reconnaissant Gabriel fa maha-messager azy dia tsy vitany ny tonga ara-potoana teo amin'ny Daniel raha tsy nisy anjely nanampy azy, anankiray amin'ireo andriana lehibe ozy izy atao hoe Mikaela. Izany hoe nijoro vavolombelona tamin'ny Daniel izy fa tsy vitany rery, fa nisy anjely nanampy azy. Reconnaissant ny amin'ny asa fanompony ny afo, ny anjelon'Andriamanitra. Izany hoe ny fisaorana sy fakasitrahana dia toe-po ny lanitra no entin'Andriamanitra eto an-tany. Mila isika mianatra manana izany toe-po pakasitrahana izany. Ahoana ary ny ananako an'izany toe-po izany, pasteur? Mba hapety tsara ny ao anatiko eo am-panatanterahana ny fisaorako an'Andriamanitra. Mila matsiaro anao mianatra, misaina hoe taiza ny toerana
ny tsimponan'Andriamanitra anao. Misy zavatra tsara be dehibe nataon'Andriamanitra fa takona le izy satria misy zavatra ngeza be irinao ataon'Andriamanitra. Indraindray ny etaeta te ahita ny tanan'Andriamanitra miasa ny fiainanao dia sakana tsy ahafahanfonao misokatra manome voninahitra azy mba mibanjina ny zavatra efa nataony teo amin'ny fiainanao. Mba tsaronareo ve fa Davida neka tena ampiandrasan'ondry ny nahitan'Andriamanitra azy? Tena ampiandrasan'ondry dia naniraka Samuel Andriamanitra satria nahita lehilahy araka ny fony. Sainy hoe tamin'ny Samuel mbola tanora, Saoly no nirahana veroboriky hitady Samuel. Ary saika tsy nahita Samuel raha tsy nentin'ilay mpanompo. Davida tanora kely fa Samuel antitra, nefa Samuel no se déplacé fa tsy tahaka ny Saoly no se déplacé hitady Samuel, fa Samuel no se déplacé hitady Davida. Ka amin'Andriamanitra tsy ny taona no mikonty fa fo no mikonty amin'Andriamanitra. Rehefa niona tamin'ny Davida Samuel dia nanositra azy ho mpanjaka ny Israely. Rehefa azony Davida zany dia nisy fotoana izy lalana be dia be no nitondran'Andriamanitra azy sy natrehany. Niatrika amin'ny fanenjehany Saoly izy, ory tany amin'ny tanin'ny Filistina izy toy ny adala ny tsoka ny fanenjehany Saoly mafy be. Fa zao ny zavatra nitranga, tonga mpanjaka ihany izy. Rehefa nandeha ny fotoana nandeha ihany tonga mpanjaka izy feno voninahitra, nanana ny haja, nanana ny toerany, dia adino ny fananao adaladala izy. Amin'ny Samuel 2:12, rehefa maty Samuel dia natana no misolo azy. Dia ny zavatra nitranga dia zao, tamin'ny Davida nanao adalana, nangalatra Batsiba, namono an'Oria, dia naniraka ny natan'Andriamanitra nampatsiaro an'i Davida hoe manao adaladala ianao a, tsarovy ny aty lavaka izay ny adinanao. Fa ngamo tsy fonanao mpiandrondro no nanirahan'Andriamanitra mpanompo anosotranao ho mpanjaka. Fa ngamo ohatr'izao ianao raha tsy nisy tanan'Andriamanitra nitondranao, ko maninona ianao manao an'izao fanapa-kevitra adaladala zao? Miala amin'Andriamanitra sy manadino ny sitrapony rehefa tonga eo amina toerana anankiray sy fahefana sy fanapa-kevitra anankiray tena hoe goavana eo amin'ny fiainanao satria nomeny voninahitra ianao. Anisan'ny zavatra anankiray tena mitahiry sy mamerinangana ny fonao hiala amin'ny avinavim-po sy toetra eo amin'ny toeran'ny olona feno fanetretena hanome voninahitra n'Andriamanitra dia ny fahatserovanao ny aty lavaka izay ny adin'Andriamanitra anao. Za zao tsy menatra mijoro vavolombelona ary nisy nisorako an'Andriamanitra foana zany, fa nisy fotoana efa natory teny amindala tsara n'olona tamin'ny fotoana nitoriako ny filazantsara. Nisy fotoana efa safotry ny anohanana teny andala mpitoriana ny filazantsara, fa reny ny lalana rehetra natrehako reny teo amin'ny fiainam-panompoky sy ny fihazakazahako dia nampifikitra mandrakariva ato am-poko tsy antehitra amin'izay zavatra rehetra ho ataon'Andriamanitra hitamaso na fahatsarany ivelany hitamaso, ka mahatonga ny foko iorona sy saina hoe mahasoa ny miaina ao anatina vie confort na akafy be any ty tany mandalo ty hoe tena mahafinaritra be fa Andriamanitra dia manao zavatra ohatr'izao. Tsara ianao mijovanao ao am-ponao, ny fanomboanao zay nitondrany ianao, izy sy hanomezanao voninahitra azy. Andao tsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Tsy mampaninona, misy fotoana tsarovy ianao taloha, aza menatra misaotra an'Andriamanitra, misaotra Tompo, fa tsy mba nanan'akanjo afa-tsy anankitelo aho taloha, fa androany ambany menao anankelatra. Taloha tsy nisy kiraro ny soloany zany, fa amin'izao mba homenao nanankiroa azy. Misaotra ny amin'ny sakafo, fa ny misy olona manana trafokena be tena hoe ombo ray ny afaka ataony ambony latabatra fa ny ana rambomanga sy patsy, kanefa dia fa ny ana rambomanga sy patsy
kanefa dia ahitako fi miaraka aminao satria ny apetihako tsy narianao fa mbola anapetraka ho ato anatiko zay ambony lavitra noho ny sakafo ho amboliako misaotra tompo fa raha misy koa tsy finanankanina nefa mangetaeta mbola te hinana dia ambony lavitra ny fahasalamako noho ny sakafo. Tiako fantatrao fa misy antony foana tokony tsy hanadononao ny aty lavaka zay ny adinanao sy ny vatolampy natsakananao. Boky Isaia toko faha 1:10 ny Baiboly dia milaza. Isaia toko faha 1:10. Aleluia. Andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa. Mihaino ahy ianareo zay miezaka mitady fahamarinana dia zay mitady an Jehovah tsarovo ny vatolampy zay nakananareo sy ny aty lavaka zay niadinanareo. Eny tsarovy Abrahama rainareo sy Sara zay niteraka anareo fa fonombola tokana izy dia nantsoko sy nitahiko ary no amaroko. Raha mandinitsika tantaran'i Abrahama misy tantara tsy mahafinaritra ao. Fozy Andriamanitra tsarovy fa tsy nankin'Andriamanitra tamin'ny fanoloran-tenan'i Abrahama sy Sara fa ny fitehirizan'Andriamanitra azy tamin'ny famindram-pony ka nahatanterahanizy ireo ny antom-pisiny sy zay nilan'Andriamanitra azy tamin'ny fiantsony. Dia nasain'Andriamanitra ianao niverina mahatsiaro. Maninona hoe niverina mahatsiaro ny zavatra efa nataony teo amin'ny fiainan'i Abrahama sy Sara mba hahafahanao mijoro hoe na nisy lalatsarotra tokoa aza moa ka mbola niandry zareo niandry fotoana dia niaino Andriamanitra mba tsy hivilianao lalana ka nomezanao lamosina n'Andriamanitra. Dia hitanao ny tantara fa nisy fotoana niodina ry zareo fa rakaraka niodina ny nampary teo izy Andriamanitra hoe ianareo tia fahamarinana io. Misy fotoana ao anatin'ilay fotoana tsy tokony andrasana iny mijoroso misaora ozy Andriamanitra fa ao anatin'iny Andriamanitra no mikajy zay lalana sy fomba amoahananao satria matetika ny olona matoa tsy afaka misaotra voagejany sainy sy voagejany fony izy amin'izay lalana tia ny voana hieverany amin'izay fahendrena ananany amin'izay tanjona tia ny atongavana dia be latsaka ao anatin'ny ota satria tsy mahatoko tsony ny maheny atanan'Andriamanitra ny fitondrana amin'ny fiainany. Mamerin'Andriamanitra androany isory na amin'izay tsy takatry ny sainao azy, isory na amin'izay tsy fantatrao aza hoe ahoana satria Andriamanitra dia Andriamanitra mandrakizay izy. Nisy fotoana ianao taminao vao nanomboka nitady an'Andriamanitra nisy fotoana tsika nanao kroazady lena ny orana miaraka eny ampanaovana kroazady dia avy eo misy kroazady manaraka indray mbola nisy orana na dia tsy mbetsaka azy dia mbola présent ihany ianao fa mifantaniana petrako. Raha omen'Andriamanitra toeram-boninahitra ianao zao androany ohatra hoe ministra na PDG na directeur efa niala tamin'izay toerana izay satria tambola tanora ianao nazoto niaritra satria Andriamanitra ny hafanamponao tamin'ny fanoloran-tena sy fitiavana voalohany izy. Androany ve ianao rehefa nomen'Andriamanitra voninahitra mbola vonintsika ndia hitory ao anaty orana dia hijoro ianao namando azy sy lena sy kotra azy noho ny filazantsarany Jesosy sy ny fitiavanao azy. Mila fantatsika izao Andriamanitra tsy hoe Andriamanitra izy tamin'ny fahatanoranao fa Andriamanitra foana izy mandrakantitra ao ary Andriamanitra mandrakizay izy. Ndaontsika ity tanana ho azy. Aleluia. Tsy hoe rehefa mety ny zavatra rehetra dia Andriamanitra izy fa rehefa tsy mety ny zavatra rehetra tsy Andriamanitra izy fa tamin'ny fotoana tsy napety ny zavatra rehetra dia efa Andriamanitra izy ary mbola Andriamanitra ao izy na dia efa mety aza ny zavatra rehetra. Raha isotoy ny fitsapana ny feteza ny zavatra rehetra sy tsy feteza ny zavatra rehetra dia mijoro ao anaty fahatokina fa tsy isy hidirany amin'izay feteza ny zavatra rehetra sy ny tsy feteza ny zavatra rehetra ny fitondrano ny fiainanao fa izy mahalala ny farany hatramin'ny voalohany ary afaka maneho izay miafina amin'izay mbola tsy nitranga akory azy. Ndao itetarana mafy be ao an'Andriamanitra. Halleluja. Mafantatrareo mahatsara ny fononao ampisy ventiny ny fisaoranao ohatra ny endry Josepha, ohatra n'ilay mpanompo vavikely na manana laza tato ato andeha mivavy tany amin'ny firenena zay tsy azy voagetsy babo
manana olona tompo satria babo avy any anaty tsy mandray karama akory eo an-trano fa nandevozina manao ny sitraponina mana sy ny vadiny amin'ny fotoana rehetra satria babo. Fa rehefa nisy favoazany namana dia zao tsy possible ny fiaina mpisoranao ho ankasitrahan'Andriamanitra raha toa ka tsy tsara ny ao anatinao ara-piombonana amin'Andriamanitra. Ny olona tsara communion dia tsy voakasika mihitsy ny finoany sy ny fijoroan'Andriamanitra na mafy be aza ny zavatra trehany. Etyreto fa ny olona tsara fanahy tsy mety miovy zany mihitsy. Ny olona tsara fanahy tanao le fahatsara-panahy voazato etra tao amin'io vehivavy io. Etyreto hoe raha misy ny olona tokony tsy tia indrindra satria nambabo ny fireneny sady nampisaraka azy tamin'ny ray aman-dreny namana. Fa rehefa boky namana mbola nalahelo azy ihany izy. Zay no mahatonga milaza aminao fa ny olona tsara tsy mety ratsy zany na dia misy aza faharatsiana manery azy anova amin'ny toetrany. Dia ozy izy rehefa avy eo namana misy solution ho anao any amin'ny Israely. Velona ny Andriamanitra ny Israely. Wow! Mbola mijoro vavolombelona indray hoe velona ny Andriamanitra ny Israely. Tsy nametaka mihitsy izy ny fahalebiazan'Andriamanitra nisy fandraisany tamin'izay nitondran'Andriamanitra ny lalam-piainany ka natonga azy ho babo sy andevo any amin'ny firenena zay tsy azy. Atsanganao droany tananao raha maheno. Malalaka ny fisoranao rehefa tanteraka ny fahatsapanao fa ny fahalebiazan'Andriamanitra dia tsy misy fandraisany amin'izay position misy anao androany. Ny important amin'Andriamanitra io ianao mbola velonaina. Io ianao mbola manompo Andriamanitra velona. Aza vela angina ny vavanao na mifanohatra amin'ny zavatra antenainao aza ny zavatra antenao. Ambarao ohatra ny ty andeha vavikely ty fa velona ny Andriamanitra ny Israely ary misy Andriamanitra mahery afaka ny olan'izay manan'olana rehetra. Halleluja! Tsy maninona ozy izy na tsy mivaza ny olako fa za tsy manan'olana rehefa eo ampelatanan'Andriamanitra amin'ny fiainako. Problemanao hitanao le olana satria tsy mahary toerana ny communion anao. Tsy azonao atoka ny maha eo ampelatanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Fa raha azonao atoka fa eo ampelatanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, izy no mitondra anao. Halleluja! Izy no mitondra anao dia miramirana ianao. Tsy manao destin forcine zany ianao hoe zao no tiako Andriamanitra dia terena. Raha tia moa ianao mieritreritra hoe Andriamanitra zao natao fangatsy izy indray no mitondra fa ianao. Zay no mahatonga anao misy fotoana falian'Andriamanitra sedraina tsy hoe tsy ianao intsony no mitondra ny fiainanao ka zay mahafinaritra anao no valideny. Tsy Andriamanitra ny validation amin'izay izy fa mijoro Andriamanitra ny fitariana izy. Amin'ny Andriamanitra ny fitariana azy fananiny mihitsy ny fananiny toerina zay tianao satria andram'izay efa latsaka foana izy nanao ny sitraponao. Fa misy fotoana izy te hitoetra amin'izay eo amin'ilay fitariana atonganao anao ny sitrapony. Dia ozy izy Tesaloniana voalohany toko 5:7 misora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapo n'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho an'izy ho anahaka. Fa maninona ty volan'ny fisorany ty tena nokatra amin'ny fonao misora azy. Mety any an-dalakira mbola tsy eritreretin'ny sainao ny lalany hitondrany androany. Ohatrany tsy dia mahafinaritra zany ny zavatra mitranga. Tsy maninona fa za le ndeha vavikely namana. Ohatrany tsy mahafinaritra zany teny zany. Fa tonga ndeha vavikely namana Sirianina gentlis. Fa zao ny zavatra fantatra. Na babo aza manana ny heverany ahy izy satria eo an-tanany fiainako. Ary rehefa eo an-tanany fiainako misy lalana hitondrany indray zany ety amin'ny tanin'ny Sirianina matotonga aty tsika satria za mety andeha vavikely ny fahitan'ireo fa mpanompon'i Jehova ny fahitako noho zany amin'ny mampanompon'i Jehova zay lalana hitondrany tsy problemako hoe aiza ny hitondrany sy tiana hitana fa ny zavatra fantatra dia zao na mifanohatra ny fijeriko sy ny fisainako sy ny etaetan'ny nofiko azy ny zavatra hitany masoko. Ny
zavatra fantatro dia izao manao lalana ho ahy izy, manao lalana ho ahy izy, manao lalana ho ahy izy. Iza manao lalana ho anao izy, iza manao lalana ho antsika izy. Tonga tao amin'izay ay ozy izy namana ok aiza zany rezy nandendre ny appel. Allô mpanjakany Israely teneniny mpanjakany Syria mba tsy ovy mpanjakany Israely fa manana problème abokana tokony ovana dia le andeha vavikely ko ao an-trano mpanompo no niteny hoe any amin'ny Israely ny solution. Mba atsovy kely hoe ny mpanjakany Israely. Allô mpanjaka mihaino anao tompoko mpanjakany Syria any mba vao kely ny olan'ny generaliko e namana mba karakara ozy dia sitrano tonga dia nrakoroseny mpanjaka sady tezitra be le mpanjaka Zangandriamanitra ka vitan'izany tapaka mibokotra tritra ny akanjo eny Elisa any amin'ny tranony ny fitaraina amin'ny mpanjaka tsy mahavoava olana tsy ny zavatra rehetra mivita amin'ny vola fa efana voninahitra ely fa misy zavatra tsy maintsy ilanao an Jesosy. Elisa tandindon'izay ho avy manondro an Kristy. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Nisy fotoana tapidalakalenao amin'ny relation. Ny olona ambony fantatra tokony hanavotra anao mety manome lamosina anao, mety jery atrika ny fahefana izay tokony anao soni fa tady tio aza manamafy ka mametraka an'Andriamanitra hialika eo ambany fahefan'ny olona. Ny olona mety tapidalakale fa Andriamanitra manana lalana fitsosonao voana amahana amin'ny problème anao. Noho izany ozy izy Elisa oeto aty fa zao zay tsy vita mpanjaka vita n'Andriamanitra. Dia tonga tany iray sady efa boka mbola ratsy toetra dia iny le nyzaraiko tamintsika hoe ao ambadiky ny toetra daholo miafina ny fafana mandray eo ambaravarany Elisa fa tsy nampidiriny Elisa nefa hatramin'izay na mpanjaka ny Syria aza manome avaram-patana azy ao an-tranony dia mieritrretony hoe ohatry ny ao an-tranony any atokantranon'olona tsy mahalala fomba satria ratsy toetra sady efa boka mbola be tabataba eo ambavady neveriko mihitsy satria orgueilleux feno avinavina neveriko mihitsy mba hivoaka izy anovo fanotanany aty amiko satria za manamboninahitra général ny fireneny Syria eo an-tanako za efa nandresany Israely firena babone reto e. Ozy izy Elisa tao an-trano asavy niroboky mpito ao Jordana aloha io manahela fotoam-panasitranana ny toe-potsy voafora satria Andriamanitra tsy maiky amin'ny Elisa metra tanana fa mamaiky anovo amin'ny fonina mana ho feno fanetretena mba tonga azy andray fanasitranana. Zany hoe le fanasitranana tsy hoe omena mba hanehoana Elisa fa hanamboarana namana. Hanamboarana namana tsy tokony nisitriky mpito amin'ny rano maloto izy fa misy rano tsarany amin'izay misy azy donc tsy ao anaty rano ilay fanasitranana aza maika maka rano namana boka ositranina nampianarina akato miroboky mpito aloha ray mbola tsy sitrana roa inenina voamay ny ofaka fa mipitony niala daholo ny rehetra nitsangana ohatry ny oty zazakely ny tanjon'Andriamanitra lavitra kokoa mpanompo sampy no vana fo hompiakohaka marina dia ozy izy Andriamanitra tamin'ilay tovavy kely mba fantatrao ianao no hitako fa fo azoko ampiasaina ndraindray ny lalana mifanohatra amin'izay eritreretany sainao hitondran'Andriamanitra dia maro-panehoana fa matoky anao izy ary mitantana anao tsara no mijery akaiky anao. Aza vela tonga mivavanao imonomonina ny nampitonatonana anao any an-tranony namana raha tokony hitoetra ny atokantrano ray aman-dreninao ianao ry mpanompo vavykely fa omeo voninahitra Andriamanitra fenao no hitany fa manana n'le fo afaky ny hotariany sy anaiky azy ananany antoka fa hanova firenena mpiakohaka amin'ny rimona sampy ekohaka amin'ny Jehovah Andriamanitra ny Israely. Dia eritrereto
vitan'le vavikely pakatobabo nambabo firenena anankiray satria rehefa niovina mana tsy maintsy ovan'ny mpanjaka fa mpinamany ireo dia azonao tsara mivokatra izy zavatra goavana ny ankinin'Andriamanitra aminao ry fo tsara n'Andriamanitra ry fo manaiky an'Andriamanitra ry fo mpisaotra tsy aza malaindainy zany indraindray ianao tedavo ny situation et circonstance sy ny zava-misy atrehanao hangina Andriamanitra atody tsisy ohatranareo dia efa very ny fisaoranao ka mainka ianao raha andevo an'ireo firenena zay tsy izy ohatra ny Josefa sena tsy loza tsy efa nisaraka tamin'Andriamanitra efa ela fiangonan'i Jesosy Kristy amin'ny andro farany zao ny fitaom-panehoantsika fa raha zao tsika tsy mifakahita mipapakatra lanja ny fisiny ara-piombonana zao ianao tsy miconsidere azy le hoe considération aloha tena petrako tsara hoe inona le considération voalohany fametrahana azy ho hita maso na tsy hitany masonao azy considéré izy hoe mahitanao no mangingina na miafina faharoa ny fonao tandremy sao dia mihoatra no zay toko no tandremana fa avy ao ny evin'ny aina aza fatra-pamaritra ny fisiny sy ny fanotronany ianao eo anatrehan'izay zavatsarotra atrehanao ny anjaranao manokatra fo fotsiny mahalala feo an-tanany mombanao ray manontolo tsy anjaranao mamaritra ny zavatra hitranga fa rehefa eo ambany fitarihany ianao miaraka amin'i Jesosy toujours mpandresy io azo antoka io tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra tsy maharetehaka mafia mirefidefitra tsara ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka raha zao tsika efa manomana ny fotsika matahotra azy manaja azy manomboka miaina minovotra sy tahotra ampy fitokanana tsara miompo aminy mitandrina ny lalany mandeha araka amin'ny fitsipiny miaina amin'ny fitiavana alleloia tsy anjaranao tsony mieritreritra hoe matahotra ianao sao dia ho afa-baraka fa ngandray ianao miany fiainanao manaovatra androdolo fa zay leny any alehany tsy anjarako za tsy hamaritra ho izy ny teny ratsy ahy dia izy anazy sy Andriamanitra zany fa ny anjarako mamorotra ny lohaliko mivavaka ao amin'ny manodidina tsy mahazo manao zay tsy tokony ataoko aho fa tsy maintsy manao zay tokony ataoko aho ozy izy very ny sitrapony raha tsy misaotra ary le fisaorana tsy hoe saotra ihany aloha na hoanina tsy hoany tsy zavatra tsy zay le izy fa fo manaiky ny fitondrana ny mahatonga amin'ny saotra mety misy zavatra tsy takatry ny saiko fa ny zavatra azoko antoka dia zao rehefa ao amin'ny sitrapony ny fiainako dia azoko antoka ny fitarihany fa tsy maintsy any amin'izay lalina tia nitondrana isehoan'ny fandreseny a no efa rany ny fiainako tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra alleloia firindra sy lahatra androany andao tena hisaotra an'Andriamanitra fotsika manontolo amin'izay libra ve ny ao anatinao tena atao voatrao tena libra ny ato anatiko fa hisaotra an'Andriamanitra tsangany amin'ny toerana misy ianao tsangany amin'ny toerana misy ianao ndao tsika hiteny amin'Andriamanitra androany ny foko ry mpamonjy mangetaetanao maniry lalandava ny kambana minao tsy afaka ao am-poko tsy afaka ao am-poko ny fanirinanao one noreny foko olapana ny androm-pahoriana raha-lampanao ny fo ny androm-pahoriana raha-lampanao ny fo manjary fitahina manjary fitahina zay manadio ny fo zay manadio ny fo tsy afaka tompoko tsy
fakao ampoko ny fanirinana. Taovy amin'ny fonao ny tananao. One noreny foko olam-pana. Ny ora fifaliana. Rafifalina raeo wadilan mamel pandrina mamelupani anao nisitakao anao nisitakao sia fakao ampoko ny fanirinanao noreny foko olao ny fahotako fa tsy ho tafatoetra mandrakizay tsony amin'izay eo farany. Ny fahotako rakekezina. Tsy misy adalako zay tsy afaka ao zany Jesosy. Misy adalako izay tsy afaka tsy fakao ampoko ny fanirinanao one noreny foko olam-pana. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'i Jesosy. Ry ilay fiainako feno tanteraka iriko indrindra sy iankinako mandrakizay io. Jesosy Kristy avy any Nazarety, indro miverina mialoha amin'ny fiafarany ty taona ty, mikoaka eo anatrehan'ny seza fiandriananao sy ny voninahitra ao. Makasitraka ny amin'ny fitondrana na amin'izay fanamboarana tianao antsiana, na amin'izay fiovam-po tianao ampijoroana, na tamin'ireo teny maro samihafa izay nomenao nandritra ny taona ty mba hafako manakaiky anao sy manao izay ankasitranao. Fantatra fa fitondrana tsara ny tondranao ahy, ary zany ny antony isaorako izay nomezako voninahitra anao. Halleluja. Maro reo zavatra Jesosy raha tsy laza afa-tsy ny toetra sy ny tsy famendrena rehetra no forainao ary nanaiky andray izany teny zany. Isaorako ny anaranao. Halleluja. Saotra Jesosy ny amin'ny révélation, ny amin'ny fanairana. Nandray maharary reninao anay azy. Mety misy fantsina tena mafy apetraka ao ambany vana satria tsy tianao ho taraiky amin'ny fotoa mpiverenanao. Alohan'ny hanenony trompetra sy ny feon'arkanjely ny fiangonana dia tianao ho tairina mba hitodika tanteraka amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Saotra Jesosy makasitraka fa noho ny amin'ny herinao sy ny fahatsaranao dia tanteraka izany. Saotra ny amin'ny hiraka, ny amin'ny fananganana anay, ny amin'ny famolavolana anay. Tsy izay akory ny tsara indrindra dia nomenao teny mpahamarinana, fa mba anisany natsanganao tao amin'ny teny izay manambara ny fahamarinanao. Saotra Jesosy. Raiso ny voninahitra, raiso ny ady, raiso ny fiderana, fa mendrika anao zany. Mifalianao dia misaora azy, ny amin'ny fitantanany, ny amin'ny fitondrany, ny amin'ny fanitsiny, ny amin'ny fananganany, ny amin'ny fitehirizany fianam-panahinao, ny amin'ny fahasarom-piarony. Tsy namelany ianao ho faty tao anaty fahotana, fa mbola mijoro androany, afaka mbola mandre teny mpahamarinana, afaka miorina amin'ny teny mpahamarinana. Misaora azy fa tsy mba navelany ho amafisy ny devolo ny fonao, fa nomeny ny fanahiny andeminy ao anatinao,
alala fahamarinana, iaina fahitsiana. Tsy tafotoana tamin'ny tenina nindrony ianao, fa nanaiky iombona aminy amin'ny tenim-pahamarinana, ijoro amin'ny sitrapony tanteraka. Halleluja! Misaora azy ihany koa. Raha misy teny manindrona manafotoana anao nefa miverina ihany ianao, mbola handray zany fanitsiny zany, tsy avy aminao zany fa ny fanahy no mitarika anao. Tenena izy misaotra fa ianao mamboatra anay. Eto tsisy olona anankiray na zay nomena ny teny na mizara ny teny ka izy mitokana tsy mba hitsiny zany teny zany, fa na izahana ianao na itsika tsirairay avy, tsy atsika ny teny fan'Andriamanitra, ary natao amboarina ao anatin'ireny tenireny. Atoloro ny fonao ho pakatoy ny teny sy mpiainao ary mpanatanteraka ny sitrapony. Dia manao vao auto délivrance fa mandrea fanany sy faharetana, manafika ny fiangonana. Misy fotoana tsisy faharetana zany teny amiko Andriamanitra. Loary avy ao anatin'ny fonao, ny fandresen-dahatra androany, androka ny fanany sy faharetana. Nisan'ny toe-panatokony ananany zany amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Reo fanahy ny tsy faharetana mahatonga ny fonao tsy hiaritra miaraka mba hiara-manam-boninahitra aminy. Dia toerina sy ravana amin'ny anaran'i Jesosy. Didina tsy anakehitra tsy anapahifana amin'ny anaran'i Jesosy. Miaiso tamin'ny fanahy tsy faharetana amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka amin'ny titakarivo ity ny tsirairay avy, anapatsapana fiadanana sy fisaharana ao anatiny, ka hiaina amin'ny fisaorana malalaka an'ilay tokana sady avo indrindra. Misaotra Jesosy fa nataonao ny antony ny orana ao anatin'ny fotoana mbola ivavahanay. Misaotra fa tonga koa nefa ny orana, fa ilainay zany amin'izao satria ohatry ny mainy zany ny tany, fa ianao mandrotsaka orana ao anay. Avavany amin'ny lanitra an-tanao dia misaora azy mitsiki, dia teneny mihitsy izy, hoeto ny fiainako Jesosy, tantano ny fiainako dia tario any amin'izay tianao. Aza vela andeha amin'izay mahafinaritra ny saiko fa hoeto amin'izay tianao hitondrana Jesosy. Zava-dehibe amiko ny fahatsapako fa ianao no mitantana. Halleluja. Matoky anao teo amin'ny fiainako, sinao ay fa tsara loatra ianao, isaky ny miaina Jesosy io, iraky miatsaranao. Matoky anao teo amin'ny fiainako, sinao ay fa tsara loatra ianao, isaky ny miaina Jesosy io, iraky miatsaranao. Miazakazaka manotronay miatsarana Tompo, miazakazaka manotronay miatsarana Tompo. Mpiainako indrafoko anao, ataka maroto Jesosy, miazakazaka manotronay miatsaranao Tompo, miazakazaka manotronay miatsaranao Tompo. Saranao Tompo, mpiainako indrafoko anao, atako maroto
Ianao teo amin'ny fiainako Isakini miainao Sesosio Virakiumia Saranao Sesosio Virakiumia Saranao Sesosio Virakiumia Saranao vetivety fotsy nareo ve tsy efa mba sendran'izao teo amin'ny fiainana ny olombelona dia manana zao karaktera zao indraindray karaktera tsy mba mahay makasitraka misy fotoana ao anatin'ray volana ny olona misisika izy roa volana misisika etambavaka pastera etambavaka pastera etambavaka pastera etambavaka tsisy andro ao anatin'ny herinandro ka tsy telo farafakeliny izy mangataka amin'ny tompo mba hoentina mambavaka hoe miara-mivavaka isika valina izy misaotra 10 minitra dia tsy hitantsony izy roa volana izy misisika 10 minitra fisaorana dia tsy hita izy tsika tsy hoe mitomany isaorana lavabe akory fa ny zavatra mitranga orinan'izay renao izy manao fety satria mipoka le izy dia nefany mahagaga fa mifakasitrana an'Andriamanitra zero nefa ireo olona sainy eo amin'ny fety ireo tsisy namaly vavaka azy tsisy nanao nininina azy Andriamanitra ny adiny somena lamosina fa sakaizany mahamaiky arano fo fa ngako nareo mbola tsy tratran'izao hoe tambavaka pastera hoe tambavaka rehefa miasa Jesosy tsy maninona pastera afaka mivavaka pastera koa tsy maninona na tsy tsaroana azy tsy dia any loatra ny olako fa ny zavatra tiako tsapanao dia zao hoe voaray le izy tsy hita mihitsy izy dia manontany ianao ary le ohatran'izao manao ny ianao ny mbola mivavaka ho azy any aila izy efa mivaliany Jesosy ela be fa nananao retour taminao raha tsy nataony akory fa problème hafa indray dia hoe pastera misy an'ity indray any aparany ny olona dia tsy misaotra ndao tsika hiditra ao anatin'ny sekoly mahay makasitraka angatao amin'ny fanan'Andriamanitra angatao amin'ny fanan'Andriamanitra apatsihivo atsy ho famantarany ny andro farany fa mba ho mpamantatra fa ho avy ianao Andriamanitra terizo atao poko ny fanahy tia makasitraka anao amin'ny zavatra rehetra na tsy takatry ny saiko azy dia mba misy fotoana ianao tian'Andriamanitra ho hita mihitsy ny hoe misaotra misaotra fa tiany zany nitondranao aho misaotra fa zao ndray zany niara dia ataovy tena feno aloha le fisaorana fa aza vela izy tebotebo mihitsiny ampinoana tianao hanerenan'Andriamanitra andeha hivalide zay zavatra tianao non le fisaorana androany tian'Andriamanitra mihitsy ho hita ianao tsy mampiasa azy ho validation na anaiky zay zavatra tianao sy hanerenao azy ampinoana fa ianao manaiky ho tarehana fa fainy amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra tiany foko Andriamanitra amboary tsy ho pobaiko anao ampinoana fa ho mpisaotra sy mpakasitraka anao amin'izay hitarianao azy takatry ny saiko na tsy ekeny foko azy indraindray halleloja misaotra Jesosy misaotra Jesosy ilainay zany isan'andro ndao tsika angataka ho amin'ny fifohazam-panahy marina mangatao amin'ny fifohazam-panahy marina misoran'Andriamanitra alefaso ny rivotry fifohazam-panahy amin'izay Andriamanitra tsy le fifohazam-panahy hoe trano feno olona fa le fifohazam-panahy olona feno Andriamanitra Jesosy tsy toroteny tsara lahatra fa fiainam-pahamarinana vakiana amin'ny fitondran-tena sy fijoroana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tanteraka no ilainay atomboka amiko izany Andriamanitra okay asa ny fanahinao afahako mijoro ao anatin'izany anana fanetretena anana fitiavana anana fandeferana ananareo vokatry ny fanahy hijoro amin'ny sitraponao halleloja
mangeta hitanao mifoky Jesosy mangata fanovana avy amin'Andriamanitra aoka izany matery ao anatsika ry fiangonanao Jesosy aoka ny fananao iasa anovany ato anatiko ampy zay ny fomba fijery manery ianao mambavaka fa manaiky ianao Hallelujah Hallelujah Sandatony milanitra ny tananao Hallelujah Zany atsaranao ry tompo mpamonjy ika aleluia mitsangany mikokeo aminao farizao retrizao ika aleluia mitsangany ry fiangonana aza matahotra fa efa nitsangana Jesosy efa nandresy ny fahafatesana izy efa resy ny fahavalo efa viza ny satana tsy manam-pahefana eo amin'ny fiainanao tsy nisy mandrakizay aoka ny tananao isanatra amin'ny fakasitrahana anome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny fisaorana amin'ny fakasitrahana amin'ny fakalazana fa velona mpanafitra anao velona mandrakizay aoka vanany raha izy Hallelujah nao tsika tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra maza ho toerana ho amin'ny filazana sy ny fanatitra vetivety isika dia verina eo amin'ny fiakofana indray Halleluja Halleluja dao teka mafana Jesosy aloha tsika misaotra ny tompo fa tsy voasakana ianao tonga tety tsy voasakana koa miteny miasa eo amin'ny fiainantsika amen dia misaotra ny Jesosy tsika any amin'ity fotoana nafahantsika miaona amin'Andriamanitra indray eto amin'ity toerana ity ary misaotra ny Jesosy mbola nomezany antsika izany tombontsoa pasoavana afahantsika mifandray amin'Andriamanitra amin'izay rendez-vous nomeny antsika atao ao anatin'iny box iny ny fanatitra izay atolotra ao an'Andriamanitra amin'ity androandroan'ity programantsika rapitso maraina amin'ny fito ny fotoanantsika eto miaraka misaotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra tsika amin'ny fotoanan'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo anasana antsika indray zany rapitso maraina amin'ny fito eto amin'ity toeran'ity ny fotoanantsika dia miaraka misaotra ny Jesosy eto tsika rehefa tapitra ny fotoana dia ny sampana samy mamonjy ny sampana misy azy na club d'enfant ny tanora dia samy mamonjy regroupement ho an'ny sampana rapitso rehefa vita somatsara ny fotoana ny amin'ny herinandro iny ny programantsika tsisy miova amin'ny fotoana mahazatra ny fotoana ny sekoly amin'ny alatsinainy ny talata ny alarobia etsy amin'ny sopu manomboka amin'ny fito maraina ka hatramin'ny valo sasany ny fotoanantsika amin'ny latsinainy talata ny alarobia amin'ireo programany sekoly efa mahazatra antsika ny alatsinainy sekoly ny famahana olana talata sekoly mpanasitranana ny alarobia sekoly ny tokantrano anasanantsika reo fotoana reo indray amin'ny herinandro ho avy ny tahiny Jesosy ny zomantsika miveriny tokoa amin'ny fotoana mahazatra ihany amin'ny efatra ora tolakandro eto amin'ity toeran'ity tahiny Jesosy tsika rehetra misy programa anankiroa mahafinaritra be reto anasanantsika ihany koa amin'ny alarobia zao alarobia 4 décembre dia manasantsika ny mpanompon'Andriamanitra bodikely
sy ny ekipany etsy amin'ny hvkolo Analakely raha tsy diso ohatra ny akaikikaiky etsy ambany etsy zay raha tsy diso dia amin'ny 3 ora sasany io programa io anasanantsika tsy misy vidibidirana fa voafetra ny toerana dia anasanantsika rehetra zany amin'ny alarobia zao zany 4 décembre amin'ny 3 ora sasany miaraka amin'ny botikely sy ny ekipany. Akoatran'izay koa mbola misy anankiray amin'ny lahady 8 décembre amin'ny herin'ny lahady zao zany io indray amin'ny 3 ora tolakandro miaraka amin'ny pasteur Njiva sy ny Nicolde ao amin'ny Palais des Sports Petite Salle. Zany eo amin'ny ilan'ny Palais des Sports ngezabio zany dia misy salle kelikely ao dia anasanantsika ihany koa tsisy vidibidirana zany fotoana manokana iarahantsika mideran'Andriamanitra miaraka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra mpitondra ny fiderana eto amin'ny asa fanompona dia anasananao ireo fotoan'ireo. Akoatran'izay efa nilazaina teto ihany 21 décembre miaraka manome voninahitra ny tompontsika amin'ny krismasy mahagaga dia efa iomana antsika ray sambatan'olona isam-pianakaviana 21 décembre eny amin'ny espace Rilatsio eny amin'ny bypass eny izy io dia andro sabotsy izay raha tsy diso dia miaraka koa tsika misaotra an'Andriamanitra amin'ny zany fotoana izany. Manasanao hitsangana ary ajiro ny tananao dia edao hivavaka ho an'ny fanatitsika makasitraka manome voninahitra anao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fotoana misaotra ny amin'ny fahafahanay mijoro mitondra fanatitra eto anatrehanao amin'ity androandroany ity izay rehetra vokatra ny fony tsirairay avy netiny nanomezam-boninahitra anao androany mba hankasitrao izay rehetra netinay tamin'ity androandroany ity ary ianao no asandratra ianao no membonahitra ho ankalazaina mandrakizay ny amin'izay rehetra nataonao ianao ny ta ianao nanambina ny tsirairay avy ary tsy mety ny fonay raha tsy manome voninahitra anao zay amin'ity androandroany ity dia raha tsy laza tolotra ho anao fakasitrahana ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mitehaka mafy tsika voninahitra Jesosy. Ao afontananao dia asio fisaoran'Andriamanitra ny amin'ny fataterahany nafahantsika ny ompo teto tanaty fankasitrahana sy fisaorana an'Andriamanitra. Amen. Jereo anie eny tokantrano antsika efa fotoam-pisaorana latsaka ny orana vita ny fisaorana tsahatra ny orana ohatrany manera mba nampifamadihana ilay izy zay ilay hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Za mahita fa nijery Andriamanitra androany jery Andriamanitra izy adolo no avy eo tena hita izy nahita anao tena sérieux zany tsy haiko azy aloha fa sensation ako satria renao mihitsy hoe avy miorana sao tokony tsy handeha ny rano zao miakatra ry sao tsy tokony handeha anana sao tsy tokony handeha fa tonga tentsika nandray teny avy amin'Andriamanitra nitondra ny fanatitra fisaorana ao afontanao dia atao visan'ny mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny fifaliana ianao. Isaory azy fa tsy diso anjara tamin'ny fanatrehantsika androany hariva. Isaory Andriamanitra ny amin'ny fitantana sy ny fitondrana. Misaory azy mamarana ny mois de novembre tsika atao feno fifaliana ny anatinao any fa tena hoe miakompanie Andriamanitra mba tsy ho diso ny fisaoranao tsy ho diso ny finoanao tsy ho diso ny fiainam-panahinao. Isaorana ianao avokoa zany Jesosy tena mankasitraka satria renay loatra réel be ny fitantananao anay amin'ny minitra sy ny segondra nomezanay voninahitra anao anatin'izany nefa dia mahatsiaro ambavaka izay ireo namanay be dia be izay mety voasakana mety avy any am-piasana avy any am-pianarana mety eny an-dalana mety niala tany an-trano ianao any atsiaro azy reny ihany koa amin'ny famondrapo sy famonjena ary fanasitranana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Azo tehaka mafy tsara ho an' Jesosy. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra momba ny Joba moa dia misy teny izay ozy izy hoe ny fahendrena ozy izy dia double portion dia anisan'ny zavatra omeny tompontsika rapitso ny ahatonganao ho afaka ny ho tafiditra ao anatiny hoe ankasitrahan'Andriamanitra 2 fois plus. Zany hoe eo zany hoe nankasitrahan'Andriamanitra ny hoe iny zany anankiray fa misy zavatra maika ahatonga an'Andriamanitra tena anome anao anjarandrom-pankasitrahana. Sarotra ny miteny gasy indray aloha averiko amin'izay ary anjarandrom-pankasitrahana Andriamanitra tompo avy indrindra. Amen. Dia Andriamanitra ao ambadika izay misy zavatra kay zany
rehefa fantatrao ka iainanao na hidiranao dia ohatrany hoe mankasitraka anao indroa Andriamanitra. Raha tsy azonao zany dia tonga avara-pitso. Halleloja. Raha sotsodrano zay tononona aminaran'i Jesosy hitanao ny tompoka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ny tompoka mindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ny tompoka nomenao fiadanana. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zasy ianao ilay zanaky Andriamanitra, tia misaotra, manana fanahy misaotra, feno fisaorana, tsy manadino misaotra, miaina fisaorana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen dia amen.